lafomba vao hafa kosa indray saika isan'andro dia hainoana olona manondrana arena sarobidy na zava-mahadomelona eto Madagasikara. Tsy ny makany ivelany ihany nefa fa na dia ny samby eto amin'ny tanànan'i Madagasikara ihany dia misy izay fanondranana sy fandefasana rongony izay. Olona roa ihany koa no sarin-jandary avy any Akazobe nitondra rongony milanja 720 kilao omaly. Rongony foloboritra sy iray sakosy izay milanja 720 kilao no sarina tany Andranovelona omaly zoma 10 marsa raha ny vaovao iray avy any amin'ny zandarmariam-pirenena Ankazobe. Olona roa no tratra nitondra ireo rongony ireo. Raha ny fanazavana dia nahazo vaovao ireo zandary omaly tokony tamin'ny folora maraina mikasika ny fiara taxi brosy avy any Ambanja izay mitondra baoritra maromaro mampiaya. Rehefa natao ny sakana dia tratra tany Andranovelona io fiara io. Raha natao moa ny fisavan'ireo entandreo dia hita sy vao marina fa rongony avokoa no tao anatin'izany. Raha ny vokatry ny famitorana dia saika ho alefa ny Tomasina ireo rongony sarona ireo. Mitohy hatrany ny fanadihadiana.